ny fitombony polina sy ny tsy fampeny velaran-tany azo voleny eto Madagasikara, tsy maraka ny filan'ny malagasy manerana nosy ny vokabary. Antony mahatonga ny Madagasikara hanafatra vary aman-taonina maro avy any ivelany isan-taonina. Azo atao nefa ny mampiena izay fanafarana vary izay raha ataony mpitondra laharam-pahamehana ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny amin'ny alalan'ny fanitarana ny volovary an-tanimbary sy ny volovary an-tanety. Io volovary an-tanety io izay efa manomboka miroborobo eto amintsika amin'izao fotoana, saingy ny olana dia mbola tsy misy tohana avy amin'ny fanjakana. Araka izany, ny mahakasika ny volovary an-tanety indray tompolasy tompoko vavy no entina aminao atao anatin'ny fandaharana lalindro. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy mbola ampy hatreto ny vokatra anatiny raha mita amin'ny fialana ara-bary mahenika ny malagasy izay tombanana hotely faingo 5 tapitrisa taona eo isan-taona. Antony tsy maintsy rosoantsika eto Madagasikara amin'ny fanafarana vary avy any ivelany izay mihoatra ny 5 taona isan-taona. Azo atao anefa ny mampiena izay fanafarana vary izay raha miroso amin'ny fampiroboroboana ny volovary an-tanety ireo tantsaha, indrindra fa ny fanjakana malagasy no ny tanety eto amintsika izay mbola tena midadasika ahafahana manampy izay filana ara-bary izay. Ny lafin'ny vary aloha dia amin'ny ankapobeny fijeritra sady tantsaha teknisianina dia tsy tokony hijaly vary tsika eto Madagasikara. Tokony ho tratra io filantsika ara-bary io satria oka tsy onona fotsiny fijery amin'ilay vary an-tanimbary. Fa ny vary an-tanety izany izao dia efa mihazakazaka be manerana ny nosy. Ataoko hoe manerana ny nosy fa raha ny ety afovoan-tany fotsiny resahana toy izao hitantsika izao dia azo lazaina hoe efa isan-tokantrano manao fambolena vary an-tanety izay ahafahantsika manenjika ny atao hoe tsy fampiana ara-bary. Mahatratratra any amin'ny 7 taona no mihoatra raha ny tombatombana ny vokatra azo amin'ny hektara iray. Raha miroso amin'izay volovary an-tanety izay ka manaraka fiofanana sy ampy-fitaovana ny tantsaha iray. Olana eto amintsika tsy mbola voafeny ireo tantsaha ny fambolena ny vary an-tanety noho izay tsy fisian'ny fiofanana sy fitaovana izay anika kely ny vokatra azo. Izany hoe zara raha misy eo amin'ny 2 taona hatramin'ny 3 taona eo fotsiny raha ny fanazavana ka tsy maharaka ary tsy mahafeno akory ny tsy fampiana ara-bary eto amintsika. Raha ny fihazakazaka ny vary an-tanety ny jerena dia azo lazaina hoe tena mandeha be satria ny tanety malalaka rehetra saika vary an-tanety ary io no anentanana hoe antsika ny tokony anitatra. Tanimbary izany efa voafetra ny fahafahana manitatra fa ny amin'ny tanetsika izany ny manitatra. Ny randomany raha raisitsika na ny tambokatra isaky ny hektara dia amin'ny ankapobeny izao atao hoe tsisy dia fanarahana ara-teknika loatra fa mandeha amin'ny atao hoe nampony sy fahaizany tantsaha dia manodididina ny 2 taona mahery kely 2 taona eo ny rendement l'hectare. Raha ohatra misy izany ny ezaka fanatsarana ny masom-boly sy ny tohana ara-teknika sy ny tohana ataoko hoe akora sy fitaovana dia inoko fa azo atao tsara mampakatra ny rendement antsika izany ho any amin'ny 2 taona sasany na 3 taona ny vary an-tanety. Ny ankapobeny izany izay dia isaorana ny tantsaha namana aloha fa hita hoe miezaka ry zareo ary ny mahatsara ny vary an-tanety dia atao hoe contre saison ihany na miakatra alohan'ny vary be. Dia mahavaolana izany ho an'ny tantsaha ilay izy. Araka izany, mbola mandeha amin'ny herin'ny tenany manokana hatreto ireo tantsaha eto amintsika amin'izao fotoana noho izay tsy fisian'ny hetsika nasionaly ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanofanana sy fanampiana ary famatsiana azy ireo ara-pitaovana izay. Ny ankamaroan'ireo tantsaha eto amintsika izay mbola miasa amina fitaovana ampiasana vatana toy ny angady tanana sy ny maro hafa. Antony tsy ahafahan'izy ireo manitatra ny fambolena amina velaran-tany midadasika. Zavatra rehetra aloha dia ny ara-teknika ihany ny tsara indrindra, izay ny tsara. Sady tsara endrika no azo lazaina hoe miakatra ny rendement izany, mahafa-po. Dia izay encadrement teknika na fanampiana azy ara-teknika izay izany ny tena mbola mila ezaka kely ho an'ny tantsaha amin'ny ankapobeny. Fa ilay alefa fotsiny amin'izao izany dia tsy dia mety ary marihana fa ny mpamboly ary mbola manao be dia be ampolony ary ny masom-boly alefany amin'ny lavaka iray izay tsy mety. Fa ny tokony ho izy tokony ho araka tsara izany ny famatsiana n'ilay filan'ny vary.
Anisany tokony atao raha anao an'izay atao hoe promotion moa izy ianao na ny fanosehana ny vary an-tanety tena ho anisan'ny foto-karena dia izao mila mampitovy saina ny mpamboly sy ny fitondram-panjakana. Apetrako mihitsy hoe fitondram-panjakana satria ny toera malalaka izay tokony atao vary tsara vary dia tsy tokony angady tanana na angady nompontsony no entina iasana fa tracteur mécanisation zany no tokony ho resahana amin'izay fotoana izay mba hanenjehana an'io filàna io. Amin'ny fitondram-panjakana zany raha ny angatahako dia ao amin'le masomboly iny lafolafo kely dia ny asa tena somary atao tsara ny asa n'le izy. Ny asa zany raha tsara le asa nefa ny asa koa raha tanana tsy dia mahavita firy dia ny fitaovana hoentina miasa ny tanana tokony zany anana fitaovana zany zay fitaovana ny tena hitako ilaina fitaovana hoentina n'le miasa n'le izy tsara raha izay dia le zezika za mahita mihitsy raha manana finiavana anao daholo ny vahoaka malagasy ny tanety rehetra azo atao daholo mihitsy raha fahitako azy raha momba ny vary za zao amin'ny taona ho avy mieritreritra iny asisina arabe iny ho ataoko nefa ny atohana amin'izay zany ny tena eritreretinay ahoana ny avitanay an'le izy masomboly le asa mafimafy kely. Manoloan'izany tsara ho ireo tantsara miroso amin'ny fampiofanana azy ireo momba ny teknika mpambolena moderna mifandraika amin'ny fambolena ny vary an-tanety ny fanjakana. Ho an'ity tantsaha iray nanaovana fanadidina ity izao no ny fiofanana manokana narany momba ny teknika mpambolena toy ny asery na ny volovary maroanaka sy ny ketsa valoandro izay teknika mpambolena moderna mifototra amin'ny fijerena ny toetoetry ny vary, ny fomba fiainana sy ny fampiarana izany ohatra no nahafahana azo vokatra milanja 7 taona isaky ny hektara teo amin'izay volo vary an-tanety izay. Eto Mandriarika ny site voalohany nambolena vary any ambanivohitra rehetra any dia raha tena ny tanimbary hitantsika ery ambany ery ohatra raha olona vao tonga ianao tsy omeny tatsahanao mihitsy ny tanimbariny raha kizy vao hiezaka na tanora vao hiezaka tsy hahita tanimbary ny tanety nefa mbola fery eto Madagasikara dia izay zany manam-pirofo eto hoe azo volena tsara ny tanety ary maniry. Teto zao nanomboka tamin'ny Desambra izay no namboly an'ireto nanaraka n'ilay teknika SRI nampianarin'ny teknisiana na ranomaso natao ihany koa ny fifehezana ny rano misy rano mandalo ety aminay ety fehezana nasiana barazy dia hitantsika izao mivokatra fa mety ary mahavelo-panantenana ary hotohizina ho alehibiazina ity le andrana nataonay ity zany dia mamokatra ny tanety tompoko rehefa hainy mikarakara azy. Raha araka ny filazan'ny teknisiana zao retsy olona namboly vary retsy na mafy talohanay namboly talohanay hitantsika mbola tsy miakatra tsara akory ny endrareo zany raha voambary fa ny antsika zao efa ho masaka mihitsy raha ny filazan'ny teknisiana azy. Ary ny vokatra teto dia mahavelom-bolo satria raha natao zany ny kajikajy madinika mety matafakatra any amin'ny 5 tonnes 6 tonnes any zahay amin'ity vokatra voalohany ity mamokatra kokoa zany izy tsy amin'ny mahavoly an-tanety azy fa teknika le SRI sy le manaraka an'le fampianarana natoron'ny teknisiana zao hoe zao tokony anaovana azy tsy voatery zareo na mafy tery zao folo zinga ozy teneniny mahafolona fafy ny anay ray kapoka ny anay rehetrarehetra dia izay fotsiny dia fahitana hoe hafa zany mila mianatra zany mila manao formation mihitsy ny tatsaha dia ampiakarina ny vokatra dia tafakatra amin'izay izy any amin'ny 7 tonnes any lasanay zany raha tena amin'ny tatsara any 2 tonnes any. Hatreto mbola tarisika eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenenkafa eo amin'izay firosoana amin'ny teknika mpambolem-bary moderna izay teknika izay mety azona vokatra hatrany amin'ny 7 taona mahery eo isaky ny 1 hektara. Mbola ny teknika mpambolena nentim-paharazana avokoa hatreto no ampiasain'ny ankamaroany ireo tantsaha malagasy antony tsy azon'izy ireo vokatra afa-tsy roana 3 taona mahery kely eo fotsiny isaky ny hektara iray isan-taona. Voalohany aloha kolotsaina vaovao ataontsika hoe kolotsaina vao mipoitra takeo aoriana ny fomba fambolena ohatran'izao satria teto Madagasikara azy
fa ny votoatiny rehetrarehetra tsy maintsy azavaina ary zay na misy zany ohatrany hoe karazana voninkazo tao anatin'ny ny olana amin'le izy a dia zao hoe rehefa miparitaka eran-tany le fomba fambolena satria hitan'zareo Inde io izay anafarantsika vary io SRI ary politika nationale ny Inde ny SRI io Cambodge ny Indonésie Cambodge zao namokatra 20 tonnes l'hectare ny record par hectare. Tsika eto Madagasikara no manana record any Fianarantsoa atao hoe Soatanana zay raha Lalasona ny anaran'le rangahy zay namokatra 28 tonnes l'hectare. Zany akory zay fitenenako am'izay tsy hoe vao manomboka ohatran'izao ianao dia tonga dia hamokatra 28 tonnes l'hectare fa zany rangahy zany raha Lalasona zany efa 20 ans d'expérience zay vao namokatra zay 20 tonnes l'hectare zay. Dikan'izany isa-taona zany misy fivoarana foana le fahalalana kanefa miankina amin'ny fomba fampitana le fahalalana voalohany no mahatonga le olona hivadika ho lasa mpanao recherche zay zavatra amin'le izy. Raha iverenana ny volana maritsa no efa nanomboka ny akabokatra avokoa ny akamaroany ireo tantsaha ny roso tamin'izay volo vary an-tanety izay. Vary an-tanety nambolena ny tapaka ny volana oktobra na ny volana desambra. Volana isiany rotsakorana sy hafanana miankina amin'ny toerana sy ny haavony. Amin'ny akabeny na velombolo ireo tantsaha ny vokatra ho an'ity taona ity na nisy tamin'izy ireo aza ny sampany vao ny roso tamin'izay volo vary an-tanety izay. Ty taona ity mihitsy aho vao nanomboka nanao an'ity. Mbola tsy tena namboly vary betsaka fa teto aho zany vao nahazo an'izao. Ny tombony zany mba azo amina vary. Tsotsotra kokoa izy. Mora kokoa tsy dia andaniana be le vary an-tanety. Za koa zao nampiasa zezika tsotra fotsiny afa tsy nanao zezika anina nanao an'izy ity. Sambany nanao mihitsy aho zao dia vao andalany mihitsy aho hoe ny olona zao mahita ny olona efa nanao mandalo eo teny hoe tsara be, nety be, vokatra zany raha fijery le efa nanao anazy ty vary ty. Ara teknika dingana maro no tsy maintsy arahana sy fantarina raha iroso amin'izay volo vary an-tanety izay ny tantsaha iray hoy ireo manam-pahaizana manokana momba ny fambolena. Isan'izany ohatra ny karazam-bary tokony ho volena sy ny masomboly tokony ho ampiasaina. Ny vary an-tanety izay mifidy karazam-bary miankina amin'ny haavony ilay toerana ambolena azy raha ny fanazavana trany. Rehefa manao vary an-tanety zany dia voalohany atao zany dia mikarakara ny masomboly ao ambolena. Dia lemana ohatra ny lena paraky zany le masomboly dia arara teo zany ilay fanafody ahafahantsika miaro anazy amin'ny bibikely sy ny aretina. Ny dozin'ity fanafody ity fantenentsika teo hoe 12 grammes ho an'ny masomboly 5 kilao. Zay ny doziny vitsy zay rehefa voalena paraky le izy dia natao teo ambony le fanafody dia ahotsatsika ohatran'izao mba ahafahan'ilay fanafody sy le vary miraikitra zany miloko. Ahotsanao anaty gony zany raha betsaka amin'ny varitsika dia io fa miloko ohatran'izao zany le masomboly. Dia io masomboly io zany no volentsika. Dia rehefa mamboly vary an-tanety dia le zezika omby ozy izy tsika atao na composta raraka eo ambonin'le tany dia avadika. Fa ny zezika MPK zany mba hampitombo ny vokatra ampiarahantsika amin'ilay masomboly. Dia afangaro ohatr'izao zany ilay masomboly sy ilay zezika dia rehefa avy eo maka 4 ka hatramin'ny 8 masomboly dia iny ny ray lavaka. Dia 20 cm ny tenentsika teo ny elanelany dia 20 cm dia arotakitsika ao dia tokofana dia isaky ny 20 cm zany tsika no atao vary lina izy dia mora miava azy amin'izay dia tsy atao mifanetinety be koa izy fa raha mifanetinety be izy dia lasa tsy miteraka betsaka koa dia ohatran'izay hatrany hatrany zany ny fambolentsika azy. Ankoatra izay mila fantarina ihany koa ny fifandibiasam-boly tokony atao hanamafy ny tany sy sorohana ny ndrika mba tsy hatoditra ny tanimbary vokatra izany.
Rehefa mamboly vaika tanety dia matetika isika mitendrombohitra no mamboly zany hoe ny tanety dia ny tsara indrindra dia mampiasa ny atao teknika hoe courbe de niveau tsika mba tsy ahafahandraika zany mitondra an'ilay tanitsika zany hoe mampiasa ny règle A tsika zany dia manaraka ny règle A iny zany tsika no miasa ny tany dia amin'izay tsy lanindraika ilay izy dia afaka mamboly koa tsika tefrozia na crotalaire amin'iny faritry ny courbe de niveau courbe A iny mba tsy ahafahan'ilay rika maka an'ilay tany zany lasa ny amin'ny tanimbary any ambany any indray. Na eo aza nefa ny firosona amin'izay fanitarana ny fambolem-bary amin'ny alalan'ny volovary tanety izay raha ny zava-misy tsy mbola voafehintsika eto Madagasikara ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana anatiny. Antony mahatonga ny fanjakana nafatra vary avy any ivelany isan-taonina, ny fanafarana vary izay isy fiantraikany ratsy amin'ny ari-karena fahobe noho izy ampian-danja ny lanjan'ny ariary fa ihany koa ampitombo ny tany fantrana lalina eto Madagasikara. Mbola tsy vitantsika zany fahavitatenantsika amin'ny fanjifana sy famokarana arabary eto Madagasikara. Rehefa tsy vitantsika tsy maintsy manafatra. Rehefa manafatra tsika dia tsy maintsy mamoaka vola vahiny izay ao amin'ny stoktsika. Raha tsotsorina ny resaka, rehefa mamoaka vola vahiny isika ka tsy maharaka an'izay mifiditra ny vola vahiny dia hitarika fiainan-danjany vidiny ariary ampitahina amin'ny vola vahiny izay zavatra izay. Rehefa mihena ny lanjan'ny ariary ampitahina amin'ny vola vahiny misy izay dépréciation zay dia miatraikany amin'ny ari-karena fahobe zay, misy mitanila mitongilana ny balance commerciale sy ny balance de paiement dia mitarika izay fatiantoka ho an'ny ari-karena fahobe. Fa anankiray ihany koa raha ohatra tsika ka tsy mitsahatra, tsy mieritreritra ny ampihena ny fanafarana vary dia lasa ho any amin'ny fanafarana no tena ataontsika ka ilay famokarana vary anatiny dia mety ho very lanjany izay satria raha fa eo amin'ny tsena zany no jerena ny vidiny ny manafatra no mahazo tombony kokoa no ny mamokatra. Automatikement zany raha ohatra ka miamaty antoka ireo mpamokatra tsy maintsy hisafidy lalakafy izy any amin'ny sehampamokarana ka mety ho sarotsarotra amin'izay fotoan'izay ny anarana an'ilay sehampiariana famokarana vary indrindra moa zany ny vary tanety dia rehefa sarotra ny manao an'ilay sehampiariana dia miara-maty amin'izay ihany koa zany ireo chaîne de valeur mihodina ao anatin'ilay sehampiariana ao anatin'ny vary tanety zany. Rehefa maty ny chaîne de valeur dia tsy maintsy misy fiainana fidiram-bola zany any amin'ny tokantrano izay miasa ao amin'ilay sehampiariana ary rehefa misy fiainana fidiram-bola dia mety ho sahirana zany hitombo ny olona isan'ny tokantrano izay sahira. Mifandraika amin'izay tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena ihany koa ny politika ankapobeny ny fanjakana momba ny famokarana, antony mampitotongana sy mampantratra ny firenena amin'ny lafiny rehetra ho hiatrany ny mpahay-toekarena. Ny antony tenenina hoe tsy synchronisé tsara dia misy fotoana ianao zany rehefa mandinika ilay politika. Raha isika ohatra raha misy ny ministeran'ny rano sy ny ala izay mametra ny fanapahana ala nefa ilay faritra anankiray te hanitatra ny fambolena vary tanety izay tsy maintsy hanapaka ala, manao ahoana ny cadre réglementaire, ny fehezan-dalàna entina amin'ny fehezany zavatra zany. Rehefa manomboka voavalitsika ny mijery an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia efa azo lazaina hoe synchronisé ilay politika rehetrarehetra. Tokony mifanaraka zany ireo zavatra rehetrarehetra ireo mba ahafahana manatratra an'ilay tanjona fahavitantena sy fahaleovantena ara-tsakafo zany. Tsy mijanona amin'ny sehatra vary rery ihany fa ilay chaîne de valeur araka ny ambarako rehetrarehetra teo mila miaraka développena daholo. Zany hoe mandeha tsikelikely manarina ny fototra zany dia mitsangana tsikelikely mafahana tena mijery ilay ako mivantana impact direct any amin'ny sehampiariana secteur d'activité fa ihany koa eo amin'ilay tatsaza misehatra ao anatin'ilay sehampiariana vary zany. Raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena ny volana febroary lasa teo, ny ena ny tapa ahafahana mamokatra na ny PIB teto Madagasikara vokatra ireo krizy politika ny fandimby ny taona 2021, 2022, ny taona 2021, 2022 ary ny Covid-19 ny taona 2020.
Niakatra kely io PIB io ny taona 13 sy 20 saingy nilatsaka tampoka taorian'izay. Fianany tapafana mamokatra izay mampitombo ny tany tsy fananana asy eto amintsika fa ihany koa mabe ny tanora mirenireny eto an-drenivohitra sy manerana ireo renivohim-paritany hoetrany fanazavana noho tsy fampiany faritra azo voleny eto amintsika. Raha misy anefa ny fampiofanana sy fanomezana tany ho an'ireo tanora ireo ahafahany mamboly, azo antenenany ampiena ny tany tsy anasa sy ampitombo ny tapamokarana eto Madagasikara. Isy hetsika atoato manerana ny nosy hitaritanay ny ankizy tanora verina amboly any ambanivohitra fa tsy ameno somero Antananarivo amin'ny 4e arrondissement feno ankizy avy aty ambanivohitra noho ny tsy fandriampahalemana, noho ny fahakiviana, noho ny tsy fisian'ny tany. Misy ny tany maniry eny an-tanety zalahy mety io fa mianatra miofana dia ataontsika io fa zay mihina fa vita atsika eto Madagasikara mamelona ny tenantsika. Za député en 4e arrondissement fa za député de Madagasikara. Ny olona eto Madagasikara dia tsy fisinasa. Inona no azo atao hanampiana an'ireo tanora ireo hiasa tsy mahita izay afa-tsy ny fambolena, fiompiana sy fitaizanan'ny olona hiady hoe porofona amin'izany rehefa manao na mamety io dia izay fotsiny tiako ampitaina fa zao amin'izao taonako izao mahatsapa fa vary ty no hamonjy antsika. Ty no asa vetivety hita ho an'ny tanora, ty no asa vetivety hamonjy an'ilay firenena. Nefa fa misy asa nataon'ny teknisianina raisina fotsiny iny zany tsika ane tsy mila manao ninina tsony atsona fotsiny le olona mipetrapotsiny ao le teknisianina mahibe. Zany professeur Henri zany any Ambositra any Andina isan'ny nampianatra ana nandeha tany dia tena nyteny amin'ny saty eny dia mizaza tenako mihitsy fa tsy hoe nanirako olona zany harena-pirenena dia tokony ireo tiako ampahafantarina ny ankizy, ampahafantarina ny olona, ampahafantarina ny fanjakana dia andao amboly vary dia homantsika indray fetin'ny vary eto amin'ny firenena. Izay ivana manodidina ny 3 hektara eo amin'izao fotoana ny velaran-tany voavoly eto Madagasikara amin'izao fotoana. Tokony hitarina hatrany amin'ny 10 metry sy 3 tapitrisa izany ny manam-pahaizana sy ireo mpahay toe-karena ahafahana ihany koa manitatra ny fambolena. Tanjona amin'izany ny haminona ny filana rabary fa ihany koa ampihenana ny fanafarana avy any ivelany ka ahafahantsika eto Madagasikara aleo tena ara-tsakafo. Araky ny fanadihadiana nentina tamintsika teo iny, azo atao tsara ny manitatra sy manatsara ny fambolena ny vary an-tanety eto Madagasikara ahafahana mameno ny tsy fampiana rabary eto amintsika. Hatreto tsy mifidy toerana, rehefa mafana sy misy rotsakorana ny toerana dia afaka hirosona amin'izay fambolena ny vary an-tanety izay. Hitantsika ihany koa fa ny tohana ara-teknika ho an'ireo tantsaha ho tsy ampy ahafahana mahazo vokatra bebe kokoa isaky ny hektara. Azo atao ny manatsara izany raha misy ny finiavana sy ny tolotanana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Efa vona ireo tantsaha ary resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fampitomboana ny famokarana anatin'ny irery ihany no ialana amin'izao tsy fampiana miteraka fahantrana ho an'ny firenena izao. Tapitra ny fandaharana ho an'ity anay ity, ankasitrana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mamerina mijery ny alalina ao amin'ny tv.cool.mg na ny maneho ny hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool. Veloma tompoko.